information. Mbola tsy ampy ary tsy mahasahana ny mponina ireo trano fivoahana eto Madagasikara ka antony mahatonga ny akamaroany mponina hanao maloto eny rehetra eny. Noho izay antony izay dia manatanteraka atrik'asa nanomboka androany mandritra ny 3 andro ireo mpiantsehatra voakasik'izany ka ny na ny programme fond d'appui pour l'assainissement no tompon'antoka amin'ny fanatanterahana izao atrik'asa izao noho ny fahazoany famatsiam-bola. Fikambanana misa 7 sy ONG maromaro no entanina ka faritra 2 manerana ny nosy no anatanterahana ny tetik'asa. Israel ny tanàna efa afaka tanteraka amin'ny fiparitahan'ny tay ary efa madio tanteraka. Ary mbola betsaka ny ezaka tsy ampy zany raha ataontsika hoe manoloana ny isan'ny tanàna eto Madagasikara kely dia kely zany fa ny eritreretina ireo no entina ho fanohitra hoentina manaitra ny tanàna hafa isaparitra mba ahafahana manafoana ny io fahazaran-dratsy io ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Zao zany nahazo famatsiam-bola fanampy ny FA isika Madagasikara zany ho amin'ny fanitarana ny asa ary ny tena hoe ezaka ho atao amin'izao efa taona manaraka moa zany no azo dia ny ezaka ho atao amin'izao efa taona manaraka zao ampiakarina nisan'ny tanàna zany ampiakarina tonga hatrany amin'ny 5,4 no tanàna afaka tanteraka amin'ny fiparitahan'ny tay. Io tsy maintsy hovaina ilay fomba fiasa satria ny manova toetra tsy moramora ary ny mitazona an'ireo efa azo mbola ataontsika hoe ezaka hafa manokana zay dia ny ezaka zany zao manomboka zao dia hitazomana an'ireo efa tanàna efa afaka tanteraka tamin'izany fahazaran-dratsy zany ary fanitarana zany amin'ny toeran-kafa dia tsy maintsy tsy vitan'ny efa harery zany fa tsy maintsy iaraha-miasa amin'ny olona rehetrarehetra ho amafisina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo isatsokajiny izay mpiantsehatra atao anatin'ny sehatra ny fanadiovana sy fidiovana ty amafisina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo ministera isan-karazany toy ministera ny fahasalamana, ministera ny fampianarana, ministera ny antony sy ny fanapahem-pahefana tsy maintsy amafisina zany rehetrarehetra zany satria tsy vita ny efa harery manao an'io, tsy vita ny ministera izay miandraikitra an'izany rery manao an'io fa tsy maintsy fanomezany rehetra tanana. Ka manodidina an'izay ilay fanovana an'ilay fomba fiasa zany dia ny fampandraisana andraikitra ny olon-drehetra ary na ianareo mpanao gazety ara ho amafisina ny fandraisanareo anjara amin'izany fanafoanana an'izany fomba ratsy zany eto Madagasikara. Raha ny totalim-bola efa azon'ny FA zany zao azo Madagasikara dia manodididina ny 10 tapitrisa $. Io moa ao anatin'io eo ny fanairana ny olona ny fotony fa eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao isany ambaratonga eto amin'ny firenena manomboka any amin'ny farany ambany indrindra sy any amin'ny farany ambony ary ny famokarana ireo outil isan-karazany izay ampiasana hoentina manaitra ny olona. Dia amin'izao expansion zao amin'ny fanitarana zao zany izay efa taona dia manodididina nahazo vola fanampiny 2 tapitrisa $. Indray tsika hoentina mihazona an'ireo efa azo hoentina manamafy an'izay efa azo ary hoentina manitatra an'izany eny amin'ny toeran-kafa sy any amin'ny faritra hafa. Ny FA ankehitriny tato anatin'ilay 7 taona lasa zay zany ny asa teo anivon'ny faritra 20. Izany tsy midika hoe rakotra tanteraka ny faritra rehetrarehetra satria voafehitra ihany ny vola am-pelantanana fa miasa nezahana hoe mba nanaovana an'ilay asa daholo amin'ny anatin'ny faritra 20 fa misy toerana faritra izay mbola tsy voarakotra tanteraka, misy sasasasany izay voarakotra ka ny fanitarana zany dia ezahana hitarina any amin'izay mbola tsy tena voarakotra mba ho azo tombontsoa amin'ilay programme asa daholo ny olon-drehetra. Ohatra hoe aiza izay faritra ohatra aiza ilay faritra tsy voarakotra? Ny faritra tsy voarakotra zao raha ohatra ka tany saina tsotsotra eto ao anatin'izany ny faritra andro sy anosy ao anatin'izany ny faritra Orombe, Atsimatsinanana, ao anatin'izany ny faritra Melaky, Sava, dia any amin'ilay mbola somary an'ireny zany ezahana horakofana daholo. Tsy asiana fiangarana fa samy ezahana ho voakasika ilay programme daholo. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.